Namodika tanteraka amin'ny fiainako ny filokana. Izao tovavy iray zanak'olona tsy nanana be. Anefa koa tsy nahatra fa nanana ny ampy izahay. Raha azo lazaina fa tena nampiantany ray aman-dreniko aho. Tena zaza voafehy tokoa ary tena mbola nanaraka ny disiplinina nisy teo amin'ny papa sy mama foana. Na ny fodiana alina, na ny resaka revy, na ny resaka lehilahy, tena azo lazaina endry tokoa. Kely moa ny tena dia niasa ka tena nanana fahefana tanteraka tamin'ny resa-bola. Ary zavatra hafa mihitsy ny nahasarika ahy dia ny influence-n'olona iray ny Loka. Ety am-piandohana dia hiteny sady ao fa anatra ho an'ireo izay tia andrakandrana sy voatarika ao anatin'ity Loka ity. Na tena lavo tanteraka izany hoe addiction tiako tenenina. Addiction amin'ny jeu zany filokana. Addiction amin'ny jeu zany. 19 ans aho dia niasa ary tena nanambola. Tena nanambola tokoa satria toizakely tena nanambola tokoa satria ny karama be aho niakatra teo foana moa ny sehatra ny asa nisy ary vao may aho lalao vola tokoa. 12 taona aho nanomboka nahay ny atao hoe casino. Nananapetra-bola betsaka aho tamin'izany ary nanomboka tia andrakandrana rehefa notaritan'ny namandratsy. Dia tena tia ny lalao tokoa tamin'ny voalohany aho dia tena ny lalao tokoa ary tsy mba tataka mihitsy angambany. Taraiky azafady. Tsy mba taraiky mihitsy mamonjy irony casino irony. Satria nanana hatramin'ny petra-bola tahiry ao 20 millions d'ariary. À 19 ans, ça 22 ans. 22 ans. 19 zany izy nanomboka niasa dia 22 ans izy tafiditra tao anatin'ilay Loka. Nanana petra-bola tahiry aho hatramin'ny 20 millions d'ariary tamin'izany. Tsy nisy nahory ahy mbola mipetraka tao amin'ny papa sy mama. Rehefa nandeha teny ny andro dia lany ilay vola ka nanomboka tafiditra tamin'ny trosa, nanomboka teo nanao prêt bancaire. 20 millions d'ariary. Katrany amina prêt bancaire zany. Rehefa nanao prêt bancaire aho dia sady nanambady nividy izay rehetra tiako aho mba hiainana ho confort kokoa. Teo no nanomboka nefa ny tenako mba tamin'ny fiainako. Rehefa tafiditra tao anaty tokantrano dia natsapa aho fa tsy ampy ny vola hiainako satria aho zatra ny fiainana be hoe fiainana hoe izay tiako andaniana ny vola. Rehefa nanambady zany izy dia ohatrany hoe zatra ny anta nefa ny karama nanomboka nisy trosa. Ny banky teo vao may roboka kokoa hoe aiza ny atao mba azahoana vola haingana dia tena lasa addiction mihitsy ilay casino. Dia hitanareo io anefa tsy mahazo zany satria asan'ny devoly io. Sitominy ianao dia vao may perte tanteraka. Nanomboka teo dia nitrosa. Nandeha tamin'ireny mpampanjana-bola ireny ary tena nanomboka ny afo be ny fiainana. Ny any an-trano enjehana, ny trosan'olona enjehana, ny zana-bola enjehana. Ary teo no nanampy ny fianakaviana raha ny vola laniko very tany efa miliara. Vokany tsy nanana inenina satria very ao anatin'ny ora vitsy fananana trano, fiara, ravatra amin'ny tokantrano. Izao tena olona mahafinaritra, olona bon vivant, olona mitondra tsiky, olona mahay, olona navita fianarana teny amin'ny ambaratonga ambony ary manana diplôma maro. Fa izao tsy mba nanana an'Andriamanitra. Sy mba ao ary saika sy mba hatramin'ny asa izay nosahaniko. Hitanareo lasa pisoloky satria mandaingandainga mba hazahoana vola. Misoloky ny ray aman-dreny, zoky, zandry, mamorona ny varilavo amin'ny toka, mifoka sigara. Vokany tena sady tsy mahavahatena. Fa tritran'olona misarabady. Fa zao kosa ho tantaraiko anareo ny fiainako rehefa tsy ny Loka intsony aho. Nanapa-kevitra aho fa tsy Loka intsony eny fa na mbola maro aza ny trosako eny fa na argent facile azy ilay Loka dia najanoko. Voalohany tsy vitanao samirery fa miantitra miantoraha amin'ny Andriamanitra. Ankehitriny ireo olona izay nieritreritra fa potika ao. Diso zany. Diso aho ho hitao aty aoriana niova.
tafarina ay tafarina zafady lasa le diso indray voateniko tafarina aho 8 ans aty aoriana niova aho nanao beloha aho ary averina ilay olona mahafinaritra ay sa le olona mahafinaritra ay ilay olona mendrim-pahatokisana tsy anjely aho fa zaho tsy iverenako intsony na potikay manana tokantrano aho milamina ny fiainatokantranoko manana ny tranoko aho miaina fiainana milamina aho satria nafoko izay very tany na vola be azy fa nataoko ampy izay very zay anatra hoay mafy tena mafy ny voafatotry ny loka fa zaho tsy vitan'ny hery tsy hanao irery io fa miantehatra amin'Andriamanitra izaho tsy anjely akory miaraka amin'ny namana be aho de temps en temps misotro aho miala limite ny loka ajanoko fa manimbay ary ny manodidina anao mijaly daholo firy ny olona fantako namontena firy ny olona lasa jiola firy ny migadra dia ajanony zareo ay ve tsy nisy intonation hitanareo tena nampatonga ainanao any aty mantsy dia efa accessible amin'ny telefona izao ankehitriny ny loka ary tena mampahantra ny gasy mampatonga ny resaka adalana isan-karazany miangavy aho ajanony ary tokony ho interdit eto Madagasikara ary io mbola tsy nisy olona nanakarena tamin'ny loka ampitiavana be noho ny tantarako sedra marobe ny iainako tao anatin'izao rehetra izao fa zao rehefa miovy anareo dia adin'ny olona daholo ny adalana vitanareo mivavaka anareo izay miaina ny fatotry ny loka ao mba ho afaka dia mirary soabe dabe ie tena afara sam'izay hafa raha hoe resam-pitiavana foana zany teo dia hitako hoe tena touchant be le izy satria tena marina mihitsy zany tena marina mihitsy ny accessible pour tous ary tsy sanatria izahay manao ahoana filazana zany mauvaise publicité ho an'ny mpikarakara loka sy ohatr'izany fa tena mahita mihitsy ny aloha zao hoe maro be mihitsy zany ny olona ao anaty fahasahiranana amin'izao dia tena hoe ampahitana lela vola be hoe raha manao ohatr'izao ianao dia mety hahazo an'ity dia taforoboka amin'ilay izy dia nefa tena tsy mbola naheno aloha zany hatreto hoe tafiditra olona tafiditra ao anatin'ilay izy ka tena hoe iny tokoa fa tena tafavoaka fa ohatrany hoe tena vao mainka miletika amin'ny fiainany zareo aloha ny hitako koa fa tena merci beaucoup zay koa aloha eny andafy aloha mahita reny documentaire jerevako reny hoe millionnaire du jour au lendemain hoe nanao loto sy ohatr'izany fa ny teto Madagasikara raha misy tompoko afaka mijoro vavolombelona dia afaka tenenareo amin'ny commentaire efa ny anazy moa zany hoe simbatra amin'ny tokantrano sisa dia tsy maintsy nandray ny lalana mahitsy indray zany satria tena hita fa hoe tena tafiditra lalana amin'ilay izy tena izay le addiction tena hoe nanao famillion d'ariary ianao teo dia ny apitsininy ianao tsy hoe ny apitsininy moa zany fa tena hoe tonga hatraminy hoe lasa nanao prêt bancaire ianao mba ahafahana manao ilay loka tena addiction high level ane zany ka le resaka loka moa zany izy io efa hain'ery zalahy mpanao an'ilay izy resaka misy karazana hoe dopamine zany ao anatin'ny vatantsika ao dia rehefa manao an'ilay izy zany mi-injecté dopamine be ao anatin'ny saintsika zany hoe rehefa manao an'ilay izy ka mahazo kely dia tonga dia hahazo foana ohatran'ilay mijery série any tsy haiko ianao moa zany na mpanao an'izay fa zay moa zao mpanao an'izany miaraka amin'ny zandrinay moa taloha rehefa mandeha ny série zany dia amin'ny alina be dia mijery eo dia ahoana mbola hijery épisode aray ve sa atory dia eo zany iny zany le efa hain'ery zalahy mpanao divertissement mihitsy zany iny hoe atrezany farany mba hatonga le olona hitady maromaro kokoa personnellement aloha zany tena hoe za efa nisy fotoana nanandrana an'ilay izy tena nisy fotoana tena marina mihitsy izay tenin'izay hoe accessible amin'ny olona rehetra le izy dia nisy namana nyteny hoe misy ohatran'izao kia dia hoe ahoaka hoe mba andramana dia nanandrana an'ilay izy fa tena hitako mihitsy le izy hoe le izy aloha zany sama kely balitika ny ara hoarina amin'ny olona nataoko tamin'izay dia
ataony mahazo kely ianao a ohatra fotsiny hoe ataony mahazo 40 000 ariary ianao nefa ny zavatra mizenao tao a mety efa tonga 60 000 ariary na 70 000 ariary de faly ianao zany hoe ifa nahazo 40 000 ariary nefa vola laninao tao oui de testeko farany lany le vola tonga de nitilt atao hoe non c'est pas bon ce truc c'est pas bon ce truc fa tena zay tena mety tonga am'izay mihitsy hoe tia misy budget fa atao trano a 100 000 ariary ny ianatsika mandritra nyity volany ity a tena lany ao anatin'le izy de zay le lasa manimba tokantrano zany le izy rehefa avy fa tena marina daholo le zavatra nambarany teo tena enjakenjana izy io fa tena ho anazy zao raha ny conseil hitako a de tsy tsara foana zany miditra amina zavatra hoe tena tsy nananao contrôle zany fa raha hoe eny mety sarotra ihany aloha zany a hoe vitanao micontrôle anazy hoe zay moa zany ny vazaha zao de misy an'izay mihitsy hoe tia bankroll tsy haiko na arakaraka le bankroll io zany a io a vola anaovanao lanina anaovana loka fa ny akoatran'izay tsika tiana raha tena vitanao zany tena hoe tena migerer an'iny ohatr'izay a de mety hoe zay ohatra ny parieur professionnel anao na tsy fantatra hoe fa raha vao tsy mahay migerer an'izay zany anao de tafiditra lalina be ary tena tsy tafavoaka ntsony fa tena gouffre tena sarotra be raha mbola azo atao zany de aza manao jeu de hasard fe filazany sany ny azy aloha zany zao ny hitako hoe tena hoe le namany no ny influencé anazy a mety le izy koa ne mety nanana an'izay eritreritra ao zay ihany izy fa le namany nanao hoe atahera alefaso foana fa ndry olona manam-bola ndry ny olona milalao vola ndry olona zao fa alefaso aloha fa ndry ve tsy te azo an'izao hoe le influence an'le namana koa tena na akoatran'le resaka jeu zany fa enao zany raha vao tsy tena hoe mafy lo be fa na olona mafy lo be tahaka n'iny ary rehefa ampideraderana saoma be ny indraindray taraiky ihany fa raha mbola azo atao zany raha tsy tafiditra am'le izy a de tena aleo tsy miditra za aloha tena miteny tsy manao mauvaise publicité hoa za tsy anonona tsy hiteny hoe ahoana fa cercle vicieux le izy zay ny ilazako anazy de ny am'izany zany de hoe mitandrema amina mandratsy zay mihitsy zay ny tena marina zay namana mieritreritra hitanao hoe ampiakatra anao ambony foana zany arahana fa za miaraka am'izay mitaritarika anao amin'ny ratsy a fa io zany ohatr'izay niditra zany tsy fananana fa rehefa mifanenana amin'io de lasa lavitra be le izy de tsy tafaverina ntsony tena marina tena feno fahendreny zany teninao zany tena marina de akoatran'izay a raha ohatra hoe manana conseil nareo hoe ho an'ny resaka lokaloka sy ohatr'izany hoe tsy haiko hoe tsy voatery koa moa zany tsika tsy anao hoe mianakendry inona hoe tsy nanao an'izany mihitsy fa mba anisany nanandrana inona no mba expérience anareo amin'izany a mba ataovy anaty commentaire hoe inona mba tianareo zaraina momba an'izany tena mety misy namatsika tsinona ty zao ty namatsika ty zao nitsoro favolombelona izy any partager izy hoe nanao partage izy zao ny fomba nialany tam'le izy a de mety misy mbola ao anatiny am'izao a de mangataka toro hevitra amintsika zany ho anareo namana zay mety mijery an'ity vidéo atsika ty a hoe ahoana mety mba ho anareo retour d'expérience ho anareo hafa izay fatao anatin'le izy a fa tafavoaka ihany koa de raisina ampitiavana be a soraty eo amin'ny commentaire eo zay saotra indrindra anareo masto bye bye